JB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Efa nalefa commission namsana ny fampangana eny anivon'ny haute cour de justice ny ray apateliny antota taratasy fitorinan'ny tompony ndraiky mpanjakana ambony ampahany betsaka ihany koa no foanana noho ny tsy fampin'ny pirofo ampekatra ny rarahany amin'ny FIFA ireo filohan'ny ligue nanao sony fangatahana isiny fivorimbe eo anivon'ny FMF raha toka tsy mivaly ao anatin'ny 7 andro izany araka ny fanambarana nataon'izy ireo nanomboka ny taona 2024 hatramin'izao tsy mbola nisy izay fivoriana izay. Nahitana fiakaran'ny tany ireo olona vao marina fa mitondra antsimokaretina VIH/SIDA amin'ny faritra Boentia tamin'ny fihiboana raha nambaran'ny taleparitry ny fahasalamam-bahoaka any an-toerana. Efa maro ihany koa ireo vehivavy bevoka no mitondra ny tsimokaretina. Ny tranganina vonolona indray tao a Folo Pointe commune rurale a Pasibe Onbe a distriktan'ny Tomasina faharoa. Ramatoa iray 12 taona maty niaran'ny Abibina nataona tovolahy iray vao 14 taona. Maresaka iraisam-pirenena fahombiazana ny andrana natao ny farany herinandro teo tamin'ny misila longue portée vaovao araka ny nambaran'ny Pyongyang. Dingana lehibe amin'ny lafin'ny fandrotson'ny teknôlôjia any an-toerana izany raha fanazavana azo. Indreo arahanao afaka fotoana fo. Finaritra tompoko lasy tompoko fotoana vaovao eto amin'ny Cour des Veca nationale. Anaraka izany hatramin'ny farany anambotsika ny vaovao dia efa nalefan'ny commission misana ny fampiangana eny anivon'ny haute cour de justice ny ray apateliny antota taratasy fitoriana tompona ndraiky mpanjakana ambony. Ampahambetsaka ihany koa anefa no ny foanana noho ny tsy fampin'ny pirofo. Yves Richard. Ray apateliny roa antota taratasy fitoriana tompona ndraiky mpanjakana ambony. Misa 13 no efa nalefa ny komisiona misana ny fiampangana eny anivon'ny fitsarana avo. Araka ny taritra farany avy amikamba ny komisiona androany. Antota taratasy makasika tsenam-bary-panjakana avokoa ny ankamarony. Makasika ny aya amin'ny fanotokodina mbola panjakana. Na resaka aya amina resaka hoe fanomezana tsenam-bary-panjakana. Zany no anisany tao resaka amin'ny ankapobeny resaka tsenam-bary-panjakana. Na ho any sasany ahina tsy nitaterahana any ampahany betsaka, ny sasany ray no isy namena tombo manokana mba fahazoana, sasany misy ahina mihitsy ny mety tsy nanataterahana amin'izany asa zany nefa to sanatrio no to ohatrany hoe nahazo an'le vola ihany ilay mpandraraha. Ohatran'izany zany izy fa tsy afaka niteny anarana, tsy afaka niteny toerana, tsy afaka hiteny anana fa zay moa zany ao anatin'le hoe tsy ambarately kosa n'le asan'le vao mihira. Ampahany betsaka tamin'ny antota taratasy tonga teny ampelantanan'ny komisiona ihany koa no nofoanana no tsy fampin'ny pirofo ahafahana mampiakatra ny raraha eny anivon'ny fitsarana avo na tsy. Andrasana arak'izany ny toin'izay ary takiana tsy hisy antsindry raha misy ny fikasana marina na foana ny tsy maty manota hoy ny mpikamba ny komisiona. Misy karazany manœuvre dilatoire ataon'ny mpitondra ny tena fijerina azy hoe noho izay marina any ambadika ihany koa akoatran'izay misy ihany koa ny intervention isa-tsokajiny ataon'ireo le izay mety mananamana na vororoy any ambadika any misy raha sanatry engany mba tsy hisy zany mety fampiresahana satria nisy mihitsy nefa vote na fifidianana nataonay ny amin'ny hoe akariny ny anivon'ny ACJV izao raha zao sa atsahatra hatreto ka dia nisy nefa nifidina hoe akarina nisy ny hoe nangatahanay fotoana fa hatramin'izao nefa na reo le ny safidina hoe ny ekena fa tokony ho akarina hiatrika ny haute cour de justice tsy misy ninina hatramin'izao tsika miteny izao. Raha ho an'ny komisiona misahana ny fiampangana manokana nampitarazoka ny asany tsy fampiany lafiny ara-pitaovana sy ny maro hafa ka tsy nafahana na nafaingana ny fandinihana ny antota taratasy fitoriana ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony eto amin'ny tany sy ny firenena hatreto. Tontolo ny kitra kosa indray dia ampiakatra ny raraha amin'ny FIFA ny filohan'ny ligue izay nanao sony fangatahana sy ny fivorimbe eo anivon'ny FMF raha toka tsy mivaly ao anatin'ny 7 andro izany.
araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo nanomboka ny taona 2024 hatramin'izao tsy mbola nisy izay fivoriana izay nialarana efso. Nanomboka ny taona 2024 no tsy nisy fivoriana teo anivon'ny FMF, efa nisy ny fangatahana nataon'ireo filohan'ny ligy ny volana marsa sy jona lasa teo, saingy tsy nisy valiny. Vokany, miisa 5 ireo filohan'ny ligy nanao soniny fangatahana fanatotosana fivoriam-by na ny Assemblée Générale eo anivon'ny FMF. Article 31 aligne 1 amin'ny statut de fédération dia misy filazana hoe raha ny ray ampahatelo membre no mangataka Assemblée Générale dia azo se atao ny mampiantso Assemblée Générale. Nohon' zay article zay dia manome fitoandro any reo zahay hampiantso Assemblée Générale hanome daty an'izay faran'izay haingana anatin'izay fitoandro zay. Raha ohatra ka tsy manome daty reo dia hanoratra ny amin'ny FIFA zahay hangataka fanasorana ny filohan'ny fédération sy ireo membre ao aminy. Ny lafon'ny fitantanana no isan'ny ibahana betsaka mandritra ny fivoriana ho fanatsarana ny tontolo ny fanatanjahantena raha ny fanazavana ireo filohan'ny ligy ireo hatrany. Fotoana ifanankalozan-kevitra sy ifampiarana amin'ireo filohan'ny ligy ny fivoriana toy izao ho hatrany izy ireo. Tontolon'ny fifidianana kosa indray dia roa taona latsaka ao ty aoriana tsy mbola misy ny hafanairan'ny CENI mahakasika ny famerenana ny fifidianana tamin'ireo komina maro izay nanana olana takina araka izany ijerena rafitra isa tokony hanafainganana ny famerenana ny fifidianana raha ny fanazavana azo Evy Richard. Tsy maintsy andrasana ny mpikambana vaovao andrafitra ny CENI ny famerenana ny fifidianana mpanolotsaina Zobeny tanàna. Tamin'ireo komuna nanana olana nandritra ny fifidianana ny 7 Novambra 2024. Ho an'ny CENI ane zany mahakasika ireo le fifidianana tokony ho tanterahana eny anivon'ny komuna reo dia misy moa ny raharaham-pitsarana. Zay tsy maintsy nandrasana aloha. Rehefa vita ny raharaham-pitsarana dia ny gouvernemanta no manaitra ny CENI amin'izay hoe irsona amin'ny fanatanterahana ny fifidianana zay. Fa hatramin'ny zao iresantsika moa zany mbola tsisy an'izay le fanairan'izay varomangatsika ho an'ireo le mpandimby ny CENI amin'izao fotoana izao zany ny fanatanterahana andreo le fifidianan'ireo. Mateti-pitranga tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna zay ny olana toy izao. Miainga avy amin'ny fitarazoan'ny fitsarana amin'sahana ny ady amin'ny fanjakana sy ny filankevim-panjakana amin'ny famoahana ny didim-pitsarana ny olana. Izay miantraika amin'ny vantana amin'ny fitantanana ny komuna hoy ny solombavambahoaka. Itsika izao efa 2021 efa manitsaka ny faraparan'ny taona nefany ny mandat na ny fiampitoam-piasany ben'ny tanàna dia tapitra amin'ny 13 dia eo zany no lasa hoe vita ihany le mandat dia eo no anairana ny tompona ndraiky mpanjakana tompona ndraiky trisan'ny tokony ny amin'ny hoe ataontsika ahoana ny fomba entina amahanana zany olana zany. Ny antony tsotra miazoazo fotsiny na le vahoaka mpifidy na lay commune na lay candidat tokony hitondra n'ilay tanàna dia lasa sahiran-tsaina ny amin'ny hoe inona ny tokony atao. Komuna valo raha iverenana no tsy nahitana kandidat mpanolotsain'ny tanàna nandritra ny fifidianana ny 7 Novambra 2024. Tsy fantatra mazava kosa ny komuna tsy maintsy amerenana ny fifidianana ben'ny tanàna hoy ny teo anivon'ny CENI. Noho ny fitondram-panjakana tsy mbola nanaitra azy ireo ka tsy nafahany ny omana. Mpikamba ny CENI izay ho tapitra fiampitoam-piasana ny 7 Oktobra ho avy izao. Miteraka fahatarana amin'ny resaka fampandehanan-draharaha eto amin'ny firenena ny fahatarana ny fandraisana décret d'application an'ireo lalàna voalaliny anteny meran-dolona sy ny anteny meram-pirenena ilarana efso. Maro ireo lalàna izay lany hateny amin'ireo anteny mera rotota no miandry décret d'application hatramin'izao. Isan'izany ny lalàna mifehy ny santan'ny mpanohatra, ny lalàna mahakasika ny BAC, eo ihany koa ny lalàna mifehy ny santan'ireo mpampianatra mpikaroka eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony. Ao ihany koa ireo lalàna hafa izay mbola miandry izany hatramin'izao. Misy fiantraikany amin'ny fampandehanan-draharaha eto amin'ny firenena ny fahatarana ny fandraisana izany. Ny fiantraika zay zavatra izany eto amin'ny tany sy ny firenena sy ny fiainam-bahoaka dia izao.
matoa mifidy lalàna vaovao ny parlement dikan'izay zany misy lalàna efa lany paikandro ao zany desuete moa izy filaza azy na misy lalàna vaovao tokony apetraka satria misy zavatra miseho amin'ny tany sy firenena zavatra vaovao koa zany de mila lalàna vaovao zany de iny lalàna iny no alefa any amin'ny assemblée nationale sy any amin'ny sénat ary magaga nge zao hoe ny akabeazan'ireo lalànareo de avy any amin'ny fitondram-panjakana zany avy any amin'ny exécutif ka maninona rehefa lala izy tsy tsitsina ny zavatra io fa ny fipetraky izay zavatra izy zany de zao hoe misy fahatarana todontolo zany ny sainam-pirenena amin'izay zavatra zay. Tsy mbola miatra ireo lalàna ireo raha toa ka tsy mbola misy ny décret d'application izay misy fiantraikany amin'ny fiadiana amin'ny kolikoly noho ny tsy fisian'ny décret d'application ny lalàna mahakasika ny PAC. 578 milliards araky ny teniny samifina vola nahodinkodina tsy hita na leny kanefany nohony lay décret d'application le lalàna fidiny assemblée nationale sy ny sénat zay mbola tsy navoaka ny tompon'andraikitra mamoaka ny décret d'application de mbola tsy azo ampiarina le izy ary mipetrapotsy ny raha am'izao fotoana zao zay zavatra zay zany a de ahitantsika sahady fa hoe ahoana fomba fiasa ny fanjakana malagasy am'izao fotoana zao satria mety be da be le zavatra hoe mety vitany ato mety vitany aloha kanefa reny zavatra reny ve miatraika marina tonga de any fiaina amin'ny vahoaka am'izao fotoana zao sa hoe entina angitraingitra fotsiny itevelany isegny itevelany satria raha ohatra ka tafaverina miditra amin'ny caisse de l'état zany 587 milliards izy zany everiko fa zavatra be dia be zany afaka anapina. Misy fepitona ny tsy maintsy andraisan'ny filoham-pirenena ny décret d'application aorian'ny fahalan'ireo lalàna eo anivon'ireo antenne meralo tota saingy misy fiantraikany amin'ny fiainam-pirenena ny fahatarana ny fandraisana izany. Efa manomboka hita taratra ankehitriny fa mihazakazaka ny raharaha politika eto Madagasikara amin'ny fanomanana sahady ny taona 2024. Misy araka izany fanehoan-kevitra nataon'ny mpandinika politika iray mahakasika izany. Henri Florio. Ao anatin'izao fisasahan'ny fotoam-piasan'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara izao, intelo no nisy fiovana ireo mpikambana mandrafitra ny gouvernement izay tarihin'ny Premier Ministre Antsay Christian. Raha ity gouvernement ity izay vao nijoro tamin'ny 10 volana aogositra lasa teo, tsy mbola mamaly ny filan'ny vahoaka ankehitriny ny fomba fiasan'izy ireo, manoloana ny fisondrotro ny vidim-piainana, indrindra fa ireo département ara-ministérialy izay nanankinana voalohany mahakasika ny sosialim-bahoaka. Mijanona ho fitetezam-paritra fotsiny ihany raha ny zava-misy ankehitriny fa tsy mbola misy ako ny goavana tanteraka. Raha atao banky tokana zany de diso fanantenana maro anisa tamin'io fananganana gouvernement io. Ary le izy tsy entina be fahatany hoe manaratsy ny fitondrana, tsy izay ny fijery anazy fa hoe inona le vokatra andrasana de hoe gouvernement d'action, tena action koa ve le zava-misy amin'le fiainam-bahoaka. Zavatra hita aloha hatreto de tena hoe tsy maneho hevitra ny olona tsy miteny fotsiny fa tsy fantatra inona ny zavatra ho ataony zany manoloana ny zavatra misy io fa ny azo ambara de tena miady amin'ny fiainana ny olona de lasa tsy afaka mijery ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Le olona tena manana finiavana sy fahaizana hitondra ny firenena ity zany ohatran'ny voilika daholo anatin'io amin'izao régime zao. Zay zany mahavariana fa ohatran'ny olona tsy tretinao zany no lasa mahazo an'le toerana. Raha ny nambaran'ireo mpandinika politika nanaovana fanadihadiana, efa manomboka hita taratra ankehitriny ny fiazakazaky ny mpanao politika ho any amin'ny fifidianana ho an'ny taona 2024. Manomboka voailika ihany koa ireo antoko sy ireo olona izay nametraka ny fitoram-panjakana ankehitriny izay hisako ny goavany ao aoriana kely ao. Mazava azy politika andresana any amin'ny vahoaka aloha de vente sanction andrasantsika. Vahoaka zany fidy hoe tsy mety aminay tsony ty olona ty, zay ny andrasana. Fa amin'ny atao hoe mpanao politika indray mazava azy fa hijery olona izy afaka hifanandrana amin'ny olona nanilika anazy ary mazava azy fa hiaraka ho azy amin'ireo izy. Misy moa manana idéologie politika hoe zay zany mety foana na ohatra zao fa manao politika ambadika izy tsy mandeha an'le vatatena fa olona kafa mody rehefa miaraka amin'le antoko fa ny zavatra isy zany de hiaraka amin'izay antoko matanjaka ifanohitra amin'izao fitondrana zao amin'ny fifidianana ho avy ireo olona voilika ireo mazava ho azy zany. Ary ametrako ty analyse ty averiko foana hoe neny Ravalomanana ne tamin'ny androny time tsy mamenatra zany izy tena anazy ireo olona mifidy anazy ireo fa ny fitondrana tamin'izao nge ka fitambarana toko politika maro no mifidy anazy ka rehefa miparitaka io mazava azy zany fa mena manaraka izany koa ny isam-bato azony eo. Tokony hahay akalesina manoloana ny zava-nisy teto amin'ny firenena hatramin'izay ny mpanao politika, indrindra fa ireo antoko politika lehibe izay mieritreritra ny mbola hitantana ny firenena. Fomba fanao izay tsy nitera-bokatsoa teto amintsika hatramin'izay
ny faniliana ireo mpanohana raha ny nambaran'ireo mpandinika politika hatrany. Lafa mavao hafa kosa indray dia enina arivo ariary ny mora indrindra amin'ny litatry ny menaka raha ny hita eny an-tsena eto Antananarivo renivohitra na tsena madinika na eny amin'ny supermarché asaika tsy mahatratra ilay vidiny tokony ho izy izay navoakan'ny ministera ny varotra izany miantarandriana. Tahaka izao raha fehezina ny vidiny tokony ho izy amin'ny menaka raha navoakan'ny ministera ny varotra sy ny indostria. Ny huile de palme dia tsy tokony oatra ny 4,000 ariary ny litatra. Huile de soja tsotra tsy tokony oatra ny 7,000 ariary ny litatra. Ny huile de soja cacheté tsy tokony oatra ny 500 sy 7,000 ariary ny litatra. Eny amin'ny tsena eny anivon'ny fokontany samihafa tsy tonga hatramin'ny voalaza io ny fidinany vidiny menaka. Tsy misy menaka ankoatra ny menaka mandry tsy faina amin'ny sarany 4,000 ariary ny litatra. Eny cacheté aloha zao ny lafo indrindra amin'izao. Ny maro zao 4,000 dia ny madio 500 sy 7 ihany keo. Misy 7,000 dia misy 500 sy 7 zany ny cacheté. Lany zany ny volana ambony iny dia mba nidikidina ilay izy. Dia mandeha tsanjara zao taloha menaka mandry 7,000 madio 4,000 dia zao mba efa nidina 4,000 mandry dia ny madio 500 sy 7. Mbola betsaka hoe tena lafo be ilay menaka ohatry izy na ohatr'izany ilay izy. Laza tsy mandeha ny tsenanay izao satria ohatry ny olona hoe lafo ilay izy ohatr'izany dia tsy mandeha ilay tsena. Raha tokony hividy fefany izy zao lasa tsatsaka ny fefany ohatr'izany ilay izy. Petraka mandro zao betsaka manjiva kokoa fa ilay madio lafo ngamba dia tsy dia be manjiva ilay izy. Araka izany na nisy aza ny fidinany vidiny menaka eny an-tsena, tsy mbola tratra ny fetra voalaza ambony io amin'ny ankapobeny. Menaka tsinjara no ohatra izay 507,000 ariary ny litatra ankehitriny ary mihoatra n'izay ireo huile de soja cacheté. Mihoatra n'izay ihany koa ny vidiny menaka hita eny amin'ny supermarché samihafa eto an-drenivohitra. Ny huile de soja ohatra jifaina mandinina ny 707,000 ariary ny iray litatra amin'ny cacheté raha toka voalaza amin'ity fampafantarana ny voaka ity fa tsy tokony ohatra ny 507,000 ariary ny litatra amin'izany. Ny ohatran'ny 500 ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny nanomboka ny volana martsa 2024 hoy ny Istat itoy hatramin'ny farantaona ny fiakarana izany araka ny tombana trano hivy Richard. Rambolana ny didina ny 500 ny tahany fiakaran'ny vidim-piainana ankapobeny hatramin'ny volana febroary 2024. Tsy nitsahan-tombo zany nanomboka ny volana martsa ary efa nananika ny 9,100 ny volana jona. Raha ny kajo navoaka ny teo anivony Instat, ny fisonitry ny vidim-bary sy ny entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro no isan'ny nampiakatra ny vidim-piainana ankapobeny hoy ny fanazavana. Amin'ny lalàna l'indice de prix à la consommation foana no hijerena anazy. Hitantsika izao fa raha ny pika ny tena fiakaran'ilay vary izao nanomboka taty amin'ny volana martsa sy elalela volana martsa sy volana avril 2024 sy 2024 no tena niopahana be ny fiakarany. Tafiakatra taty amin'ny 7,100. Tahaka izany koa ny PPN na ny entana ilaintsika andavanandro dia nanomboka teo amin'ny volana janoary teo koa nanomboka niakatra ary miakatra foana ilay PPN hatraty amin'ny volana jona ty mbola ahitana fiakarany foana. Vinavinaina itoy hatramin'ny farantaona 2024 ny fisonitra ny vidim-piainana raha ny kajo navoaka ny teo anivony Instat hatrany. Ny fitombony filany indrindra rehefa faraparantaona toy izao no antony hoy ny fanazavana. Ary ny vinavina ny teo anivony Instat raha araka nambarana zareo dia ito foana io mandra-pahatonga ny amin'ny farany volana desambra any dia mbola ahitana izay fiakarany izay vidim-piainana sy ny ireo mpanena bien hita ao anatin'ny izay hoe vary sy ny BBN. Akatra foana ny demande nefa le tolotra nefa tsy maraka an'izay fiakarana tinady izay. Amin'izao nefa raha mahita miakatra daholo ny vidin'entana eo anivon'ny tsena iraisam-pirenena ka miatraika ty amin'ny vatana amintsika toe-karentsika mihitsy zany no tsika le mbola mpanafatra sy miankina amin'ireny koromondona matière première ireny. Ny fampitomboana ny famokarana anatin'ny vahaolana tokana raha ny lavitrezaka, raha ny foezaka kosa indray. Andrasana ny fampiarany marina ny vidiny aradrariny miainga avy amin'ny fifampiresahana amin'ny mpandraharaha isan-tsokajiny.
tonga ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay atatsika mahakasika ny tsimikaretina VIH sida eo ihany koa ny vaovao any amin'ny afaritra rehefa avy ary. Tsy hitako hoe inona ny vitana alarzato. Tsy haiko aloha fa raha ronjato ariary dia ahavitana zavatra bobaka be. Ohatra hoe mandefa SMS be dia be. Na koa misurfa amin'ny internet. Olona afaka manao story koa azy lahy. Dia eritrereto izany raha anatin'ny iray andro no vitany ronjato anankifolo. Io foana ary le finday mahazo mega na SMS ohatran'ny avoloheny miaraka amin'ny Elo 200 mahazo 50 SMS sy na 50 mega amin'ny vidiny ronjato ariary monja tsindrio ny dièse 322 étoile 63 dièse. Toujours plus de foot ensemble. Voilà, on a l'épilogue de notre saison. Le meilleur du football européen revient à partir du 8 août sur les chaînes Canal Plus Sport. Réabonnez-vous en avance et profitez immédiatement de vos chaînes bonus avec la nouvelle semaine généreuse. Les bouquets Canal Plus. Isanand. Miditra amin'ny tapany faharoan'ny vaovao isika. Nahitana fiakarany tany ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimikaretina VIH sida any amin'ny faritra Boeny tao anatin'ny fiboana ranon'ambarany talepatry ny fahasalamam-bahoaka any amin'ny toeranao Rifolory. Ao Mahajanga renivohitry ny faritra Boeny no misy ny ivotoerana mandray an-taniny ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimikaretina VIH sida any amin'iny faritra iny. Raha ny fantatra, nahitana fiakarana ny antotanisa ho an'ireo olona voamarina fa mitondra ity tsimikaretina ity raha ny nambarany tarem-patry ny fahasalamam-bahoaka any an-toerana. Ny zava-misy nandritry ny fotoana nampisy ny Covid iny dia nahatsapa ny tompon'andraikitra voalohany izay mikirakira n'ilay resaka VIH sida teto amin'ny faritra Boeny fa nisy fiakarany an'izay ilay tahan'olona mitondra ny tsimikaretina VIH izay. Ny zava-misy dia nahitana azy avokoa nareo ilay tsy groupe cible, zany hoe misy moa zany mifanaovana fijerena akaiky ireo le groupe cible, zany hoe ireo ilay lehilahy afaka mivady amin'ny lehilahy sy ny mpampanofantena. Zay zany no efa nahazatra fa ny zava-misy hita sy voamarika koa fa niakatra ihany koa ny isan'ny vehivavy bevoka izay voatily fa mitondra ny tsimikaretina. Midika izany fa efa miparitaka eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao ny tsimikaretina VIH sida ka hanerana ireo tompon'andraikitra isan-tsokajany amin'ny tokony hahamalina ny tsirairay. Raha ny fantatra, ny fampitomboana ny isan'ireo fitiliana izay notanterahana no nahitana ity fiakarany tranga ity. Etsika natao tamin'izay ny fanantonana teny anivon'ny fiarahamonina mihitsy ny fanaovana an'izay dépistage zay, mety izay koa angambany no tena nahitana n'ilay fiakarany tahan'olona mitondra ny tsimikaretina izay etsika izay satria isaorana be da be ry zareo avy ao amin'ny PNLS ny SSNLS nanao an'izay ilay fampifanana reo ilay olon-tsotra na ny éducateur père ihany koa amin'ny fahaiza manao mitily an'izay resaka VIH zay, dia mety izay no nahitana nampisy an'ireo ilay fiakarany taha n'olona mitondra ny tsimikaretina. Miroso tanteraka amin'ny fanamafisana ireo ihetsika atao amin'ny ady atao amin'ny tsy hiparitaha ny tsimikaretina VIH sida araka izany ireo tompon'andraikitra any amin'iny faritra iny. Efa misy ihany koa ireo toerana fandraisana an-tanana ho an'ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimikaretina
mba tsy hahavoa ilikilika azy ireny eny anivon'ny fiarahamonina. Amafisina kosa ny ady atao amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana araka ny tapaka nandritra ny fivorimbe iraisam-pirenena natao tany Genève izay natrehan'ireo minisitry ny tontolo iainana maneran-tany tapaka tamin'izany fa tsy ampiasaina intsony ny plastika izay nankatoavin'ny Madagasikara. Nambinina Ravelorsa. Mahatratra iray faingo efatra tapitrisany vorona ringana vokatry ny finanana plastika isan-taona, 20 isan-jato ny plastika ihany koa miteraka fahalotona raha nitatitra ny voaka. Isan'ireo firenena voakasika indrindra amin'ny voka-dratsy teraky ny famaroan'ny plastika sy ny fahalotony ranomasina i Madagasikara. Manoloana io, nisy ny fifanarana iraisam-pirenena entina anamafisana ny ady amin'izany araka ny vohitra nandritra ny fivorimbe iraisam-pirenena natao atao à Genève. Niaraka tamin'ny firenena maro nangataka ny fisina accord international contraignant zany hoe tena mitarika ny firenena hiditra any amin'ny fisina fifanarahana iraisam-pirenena izay miteraka obligation mihitsy fa tsy ilay accord volontaire toy ny mahazatra. Ny tanjona anatin'ilay izy dia tena hoe ny andrara ny fampiasana ny plastika izay fampiasa indray fotsiny ihany. Io moa ilay antsoina amin'ny teny vazaha hoe plastika usage unique. Izay zany ny tanjon'izao tontolo izao amin'izao hoe manomboka raha pitso dia mba tsy hisy intsony zany fampiasana ny plastika usage unique zany. Ary tsika eto Madagasikara dia manaiky tanteraka an'izany. Fatatsika ihany koa ny fahalotony tontolo manodidina na ny renirano na ny ambanivohitra na ny tanimbary dia feno an'ireny plastika ireny zany hoe mitady vahaolana iraisam-pirenena fa isika ihany koa eto Madagasikara dia tsy maintsy mandeha aingakaingana ihany koa amin'ny fitadiavana vahaolana eto anatiny. Isan'ny amafisina ihany koa ny ametrahana ny paikady maro hiarovana ny tontolo iainana, isan'ny vahaolana raha ny fanazavany ny fampitomboana ireo ivotoerana fanodinana plastika sy ny maro samihafa. Etsekilan'izay nandritra ny nanatotosain'ny ministra ny tompona andraikitra ny tatitra mikasika ity fivorimbe ity, nitondrany fanazavana ihany koa mikasika ilay dorotanety ao Ankarafantsika. Tsy mbola maty ny hafa hatreto raha ny fanazavana. Raha misy ankehitriny aloha dia ny teti-bolan'ny ministera ny tontolo iainana tsy afaka hiatrehana amin'izy ireny ary izany mahatonga an'ilay hoe marobe ny tokontsaka an-tsitrapo. Aza dinoina fa ray faingo 520 isan-jato ny teti-bola pirenena na ny budget général de l'État no an'ny ministera ny tontolo iainana. Ny zavatra natao aloha dia voalohany indrindra misy organisation ny ady amin'ny afo eto amintsika. Tsy mandehandeha fotsiny amin'izao fa eo ny teknisianina mitarika an'izany dia ny ady amin'ny afo tsy partahan'ny afo mandeha any amin'ny faritra sasany. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia fahasahirenana maro no mianatra amin'ireo mpianatra avy any amin'ny faritra tonga mandrato fianarana eto Antananarivo amin'izao fotoana izao. Ankoatry ny lafiny arabola miteraka olana ihany koa matetika ny tsy fampin'ny fifandraisana amin'ny samy mpianatra. Miantarandriana io. Eto amin'ny sity ambom-pona tokana ho an'ny mpianatra no mominy Rarinirina Sergina Elodie avy any amin'ny faritra Nalanjorovo mandrato fianarana eto Antananarivo renivohitra. Toy izay maneno tenany izao, iray amin'ireo mpianatra avy any amin'ny faritra nisafidiny an'io fianarana amin'ny oniversite eto Andrenivohitra izy. Manansaotra ny mianatra ity indrindra rehefa avy lavitra takazy raha ny nambarany. Ho azy na misy aza ny trano tsy andoavana hofa-trano isam-bolana onenany, maro ireo fahasahiranana miatra azy ireo amin'ny andavanandro. Ny fiainana aty Antananarivo zany azo lazaina hoe somary manano sarotra raha zay avy any amin'ny faritra satria maro be le dépense zany. Raha ny resaka ny sakafo tsy maintsy mividy hoe par mois zany hoe farafahakeliny raha sakafo manokana fotsiny farafahakeliny 100 000 ariary eo. Dia miampy an'izay le any am-pianarana resaka polycope. Bourse raisina mahavita ny dépense? Tena tsy mahavita le izy raha zara fa ho azo. Efa le bourse niraisinay farany teo zao le bourse 8e et 9e mois efa ela be ny tokony ho azo nefa le izy mbola tsy zarizary le bourse dia mbola miandry grève ihany koa ny fanjakana vao manome an'le izy. Mety hoe mahenika ny firisan-jato ny dépense anareo raha hoe misy bourse foana? Raha tena hoe mahazo bourse par mois 10 isan-jato eo angamba.
anjato no tahaka ny Sergina, ankoatra ireo nahazo tombony hianohy ny fahazoana trano amin'ny cité, maro ireo mpianatra tsy maintsy manofa trano rehefa mianatra eto Antananarivo renivohitra. Manoloana io, isan'ny vahaolana entina analefahana sy fanampiana amin'ny fahasahiranana samihafa mety mahazo ireo mpianatra avy amin'ny faritra mianatra eto afovoantany ny fidirana amin'ny fikambanana samihafa. Misy ny paikady entin'ireo filohan'ny fikambanana hisintomana ny mpianatra amin'izany. Fianarana zany matetika olona efa manana karapanondro dia tsy dia manana ray aman-dreny atsiko izy dia lasa manofa trano-driry. Dia manofa trano-driry amin'izay nandray marary rery izy ohatrohatro izany. Dia raha tsy association zany tsisy olona andeha hanao secours n'ilay izy. Nandray koa tsy manana fanafody dia ny association nefa manao hetsika fitiavam-bola. Dia izay mampindrana vola ho an'ny mpianatra reny mba tonga azy tsy dia sahirana be mba vavonjy ny aina sady afaka mianatra. Dia izay zany la manao intermédiaire entre ny ray aman-dreny ireo sy ireo mpianatra sy mitondra ny etaetandreo mpianatra ireo mba fitsinjovana izy tsirairay. Voalohany indrindra mandray resaka taratasy zany hoe raisina zareo mombamomba anazy ny filière tiany atao dia encadrement pédagogique manaraka an'izay. Dia mandray faharoa zay dia fandraisana amin'ny ara sosialy ao aminay ao dia misy fombafomba fandraisana mpianatra eto aminay mba mariky ny firaisan-kina. Dia farany le bal de réception zany fety atao anatin'le izy mba ifaliana satria tonga zandry mba mafiorina kokoa ny firaisan-kina sy ny fitsinjovana. Tsy mijanona ny olana ara-bola ihany, lafiny maro no ilan'izy ireo fifanampiana amin'ny samy mpianatra. Isan'izany ny fifanampiana amin'ny ankapobeny eo amin'ny lafiny fianarana, torohevitra, ny fanamafisana ny firaisan-kina ny mpianatra sy ny maro hafa. Tsy ahivina, isy ny 30 volana oktobra ho avy izao, hetsika ho totosain'ny fikambanan'ny mpianatra nalanjorofo eto Antananarivo, andraisana ireo mpikambana vaovao. Raha ny fanazavana, mahery ny 100 taona ny mpikambana vaovao raisin'izy ireo. Iverenantsika ny tontolon'ny fahasalamana dia fitiliana ny Covid-19 miisa 400 isan'andro fara-fahabetsany no vita amin'izao fotoana izao eto Madagasikara. Telo na efatra amin'izany isan'andro fa mitondra ny Covid-19 ny enan'ny fitiliana natao. Ny ena ihany koa ny tranga voamarina mbola mitohy kosa ny fanaovana fitiliana maimaim-poana eny amin'ny village Voara ary eny amin'ny Ela 12 ho an'ireo izay ivoaka ny Sistany Michel Arnardo. Mbola misy ny olona tonga manao fitiliana ny Covid-19 anamiena zany fipariany valana retina amin'izao fotoana izao 200 hatramin'ny 400 isan'andro no vita. Ny fatrana manga sy ny vakina karatra amin'ny ankapobeny no mbola ahitana trangana Covid-19 vitsivitsy. Ireo olona mampisesoritra retina no mamaritra ny ampahambetsaka ireo olona manao izay fitiliana izay. Amiana ara-pahasalamana ny tapitra fa ny aretina Covid mbola misy fa tsy betsaka izany atao hoe efa tena ambany ny tany tranga Covid vaovao zany. Raha ny fanaovana fitiliana zany dia mahita eo amin'ny 400 eo tsika isan'andro. Fa rehefa hoe farany herinandro zany hoe sabotsy lahady iny somary miaina kely no fanaovana testa eny amin'ny 300 farafahakeliny. Fa eran'ny Madagasikara izay resahako izay isan'izay fitiliana zay mahatratra hatrany amin'ny 200 mihoatra 300 fa ny valiny zany dia isan'andro raha be indrindra ao anatin'izay 200 ka hatramin'ny 400 isan'andro zay dia 1, 2, 3, 5 raha be indrindra. Zay zany izao manerana ny Madagasikara. Diso ny vokatra mivoaka fa tena iny ny vokatra marina. Zany hoe le avoakan'ny le test tonga any amin'ny laboratoire rehetrarehetra dia mivoaka daholo ny valiny. Dia négative zany hoe le mivoaka zany mivoaka ny liste négatif izay anananay ny liste n'le olona nanao prélèvement dia mivoaka ny liste positif. Dia raha ohatra zao fitiliantsika hoe 400 androany dia ny liste azonay androany 400 fa iny tranga vaovao iny 2 na 3 no positif fa ny ambony négatif daholo. Misy sokajy roa mazava tsara tahaka ny efa nahazatra ny toerana ahafahana manao izay fitiliana ny Covid-19 izay. Valin'ny fitiliana izay azo amin'ny alalan'ny simeso. Antananarivo ny toerana anaovana fitiliana zany dia mbola eo amin'ny village Voara Andotapenaka. Eo zany mbola misy foana isan'andro isan'andro ho an'izay mila an'izany. Dia any amin'ny hôpitaly koa zany dia manao an'izay fitiliana izay zareo dia alefany aty amin'ny DVSR dia alefanay any amin'ny Ela 2.
vitsy azy zay zany a dia tena ataontsika hoe 420 ka hatramin'ny 700 eo foana zany no mivoaka ny valan'ny fitiliana raha ela indrindra satria indraindray zany mifanindry amin'ilay arrivé international zay be dia be raha ela indrindra faran'izay la 270 nefa zany dia tena vitsy dia vitsy mivoaka ao anatin'ilay 700 daholo. Raha ny fanazavana hatrany tafiakatra hatramin'ny 10 ireo fitiliana vita rehefa misy ny sidina iraisampirenena na ny vol de rapatriement. Ny olona izay mandeha sidina fampodiana izay anaovana fitiliana miisa 2 izy vao tonga sy efatrandro aorianany fijanonany any amin'ny hotely ny Boany. Lafa mavaoafa kosa indray dia efa manomboka mivelatra sy mahaliana ny tanora malagasy ny resaka programmation saingy ny connexion sy fivangonany tolotra eto Antananarivo no mbola olana. Androany no mariana ny andro maneran-tany natokana ho an'ireo programmeur sy développeur ny alarana efso. Noho ny fivoaran'ny teknôlôjia mirona amin'ny resaka programmation avokoa ireo tanora ankehitriny, ao ireo efa miasa, ao ihany koa ireo vao nahazo ny diplôma baccalauréat. Raha ny eto Madagasikara manokana, ny lehilahy no mbola maro manao ny resaka programmation ary efa maro ihany koa ireo asa mifanaraka amin'izany resaka programmation izany. Ny atao hoe programmation zany en général dia olona mikirakira milafin'ny informatique fa tsy informatique bureautique fa informatique plutôt ary anatina codage. Zany hoe misy code be dia be ianarana zany ahafahana miprogrammer zavatra. Ohatra hoe amin'izao fotoana zao ohatra hoe manamboatra site web zao dia misy programmation ao ambadika an'io ahafahana mamoaka an'ilay site web. Manamboatra logiciel ohatra dia mila programme ao ambadika ao. Ohatra hoe miprogrammer an'ireny tôbila électrique ireny koa zao misy programmation koa ao ambadika an'io. Zany hoe ilay programmation zany vaste be fa samy manana ny domaine ny tsirairay. Ohatra zao za zao développeur zany hoe mpanamboatra application web sy site web. Olana eo amin'ny lafin'ny connexion no mampitaraina ireo programmeur eto amintsika, raha ny fanazavana. Eo ihany koa ny fifondronan'ireo tolotra eto Antananarivo ka isan'ny olana ho an'ireo tanora any amin'ny faritra. Raha resaka débouché indray efa maro, tena maro. Raha eto Antananarivo ny resahana isan'andro misy débouché momba an'ilay foana. Fa raha any amin'ny faritra izy somary mbola vitsivitsy satria lasa eto Antananarivo daholo le vazaha mampanome asa. Misy kosa nefany tsy voatery miasa anaty société fa afaka miasa tena izy. Zany hoe tsy voatery miasa anaty société izy rehefa hainy le izy fa miasa tena ao an-trano izy dia afaka mampiasa ny fahaizany dia mitady vola. Androany no andro maneran-tany natokana ho an'ireo programmeur sy développeur. Tsy misy kosa ny fanamariana izany eto Madagasikara raha toa ka manao izany ireo firenena efa mandroso amin'ny lafin'ny teknôlôjia. Efa maro ireo sekoly manolotra fiofanana mahakasika ny resaka programmation sy resaka développement ary miankina amin'ny sekoly ny faharetan'ny fianarana. Ireo série scientifique kosa no tena mety amin'izany. Trangam-piarahamonina kosa indray dia nitrangana von'olona indray atao folo-ponto commune rurale Ampasimbe Onimbe district Toamasina faharoa ramatoa iray 12 taona maty niarany abibina nataona tovolahy iray 19 taona irana tsy melo fa isy sary mahery ao anatin'ny ty fanadidina manaraka ity nambina raverarso. Ramatoa iray sahabo eo amin'ny 12 taona no namony ainy vokatry ny tetik'antsy nahazo azy araka ny fantatra. Mpifanolo-bodorindrina amin'ireo zareo ihany no niarany abibina nataon'ilay zazalahy tokony 12 taona izay navandoza. Ohatra hoe za maditry dia mba miteniteny anahy koa izy amin'ilay ditry ataoko alako ilay raha ataony. Tagnileko mamako foana zay ny magnanatra anahy amin'ny ditry anahy dia nivonoko izy. Anao zaza maditry eo izy anao fa aza maditry eo izy anao fa alany mamanao anao izy anao maditry eo mandeha malikitin za tsy mandeha manasa lasety za tsy magnano. Tegna tsy ampoisiko zegny le raha fa afogno za tonga dia fitafamonana ny tsy tampoka. Za zegny karaha le narosy-drahary. Izy ny sasa tamin'ny dosy dia nijokoko izy avy teo dia nitapaiky atoko ananjy dia nitapaiky lohany dia nitapaiky tratrany teo. Nampandreny manam-pahefana avy hatrany ny fokon'olona ka tonga tamin'ny famotorana ilay zatovolahy.
dia disadisa-piaramonina zany hoe isaka ariva zany a dia bedy foana izy noho ny avy amin'io ramatoa io amin'ny ray aman-dreniny satria raha misy zavatra ataony dia tsy kahitr'olona dia tantarainy madama zay novonoiny io dia zay zany ny antony natonga azy namira laseran'le ramatoa ary efa elany ny andrasany anazy io fa tamin'io andro io zany a voatanteraka satria raha avy ny sasa tao amin'ny dosy le ramatoa araka ny fitantarany dia ny frainy avy hatrany ary rehefa nanohana zany le ramatoa dia mbola nalefany any dia tonga dia miala mihitsy ty dia tapaka mipitika mihitsy dia eo zany isorana le nanome loharano-baovao a nafana nametraka an'izay zavatra zay ary nahitana ny marina hatramin'ny farany. Filaza moa zany dia izy rery any satria lonom-piaramonina le izy a noho ny avy aminy manokana fa tsisy hoe resaka fiarana amin'ny ka. Efa tolotra eny anivon'ny fitsarana ny raharaha manoloana ity famonoana olona ity. Mijanona any amin'ny faritra ihany isika dia mipetraka Tsoelan'ny prefekturan'ny Mananjary ary ho fantatra Tsoela ihany koa ny governoran'ny faritra Vadivavy araka ny ambara minisitra tompona andraikitra nandritra ny fidinana efotany tany amin'iny faritra iny fanadina. Mbola ambary ny olana mianjady amin'ireo kominina mandrafitra ny faritra Vadivavy iny ankehitriny. Isan'ireny ny Tsivandripalimana, ny olana ny faharatsy ny lalana, ny tontolo ny fampianarana ary ny eo amin'ny lafiny fahasalamana. Ilaina ny manampy ireo fotodrafitrasa sy ny fametrahana paikady entina hampandrosoana ity faritra vaovao ity raha ny nambaran'ireo ben'ny tanàna ao anatin'ny faritra. Ny kominina izay tantanako manokana zao ao amin'ny kominina Ralasaravary dia ny amin'ny lafiny ziro ny tena manahirana anay amin'ny herinaratra amin'ny Jirama voalohany indrindra dia ny fotodrafitrasa fampandrosoana dia mbola sy ampy tokoa ny ao amin'ny kominina anay satria izahay nefa dia manana toerana malalaka afaka anorenana izany fotodrafitrasa izany. Anisan'izany ny sekoly manara-penitra dia sy manana izahay ao, ny sena manara-penitra dia sy manana izahay ao, ny lalana dia efa simba tokoa nefa dia akaiky tokoa ny renivohitra Vadivavy ny kominina Ralasaravary. Misy ihany ireo fotodrafitrasa efa mipetraka ho an'ireo kominina mandrafitra ny faritra Vadivavy fa mbola vitsy anisa izany raha oharina amin'ny isan'imponina sisa ny kominina ao anatin'ny faritra. Ny kominina rehetra zany raha Nosovarika dia saika efa nahazo fotodrafitrasa daholo amin'izao fotoana zao satria misy an'le pahieba tany aminay izay 20 bâtiment izay naparitaka amin'ny kominina rehetrarehetra fa izay kominina kosa nefa tsy voakasiky ny pahieba iny dia amin'ny alalan'ny CLD na tsy adiny ny anarana amin'izao fotoana izao izay teti-bola solombavambahoaka dia nanao CEG zay amin'ny kominina rural telo samihafa. Ankoatran'izay moa tsy adiontsika ihany koa fa nisy an'le 2 bâtiment ho an'ny avy amin'ny Menina dia nenay zany natao lycée ho an'ny Pasinambo ray dia EPP ao Ambodilafa. Nanambarany ministry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana fa efa mijoro ara-panjakana ny faritra Vadivavy ary apetraka Tsoela ny prefekturany Mananjary ary ny gouvernoura ny faritra Vadivavy ity. Vao tamin'ny herinandro ty arany lany tamin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta koa ny didim-panjakana manangana ny prefekturany Mananjary mitokana fanaraka amin'izay faritra Vadivavy zay hafa zany ny prefekturany Manakara ka ny dikan'izany rehetrarehetra zany dia tafajoro ara-pomba ofisialy ny faritra Vadivavy. Ny ara-panjakana sy ara-pomba ofisialy zay fa ny tena fananganana tanteraka kosa dia misy sapandraram-panjakana tsy maintsy ajoro aty. Eo ny prefektura, ao ny gouvernorat, ao ny direction régionale rehetra ny ministère tsy maintsy ho ajoro aty. Zay ny naleko aty nanomana hoe aiza ho aiza zay zavatra rehetrarehetra zay fa faritra hitondra fampandrosoana ho an'ny vahoaka ny faritra zay ho ajoro fa tsy hoe faritra anarana fotsiny. Nisy ny dinikasa natao mba hanomanana ny fandraisany ny faritra Vadivavy izay niarahana tamin'ireo ben'ny tanàna mandrafitra ity faritra ity ary ireo solon-tenam-panjakana. Nisongadina tao anatin'izany dinikasa izany ny fijerena ireo olana mbola mianjady amin'ireo kominina maro samihafa ao anatin'ny faritra sy ny fanaovana fotodrafitrasa maro lafy. Maresaka iraisam-pirenena fahombiazana ny andrana natao any farany herinandro teo tamin'ny misy la langue portée vaovao araka nambaran'ny Pyongyang. Dingana lehibe amin'ny lafin'ny teknôlôjia any an-toerana izany raha ny fanazavana azo fanadina.
Nahomby ny fanandramana misily longue portée vaovao tao Korea Avaratra ny faran'ny herinandro teo, izay natrehiny Kim Jong-un sy ny mpikambana ny gouvernementany an-toerana. Nahavita nandeha hatramin'ny 509 kilometatra ity misily ity talohany nahatongavany tamin'ny toerana nokendrena, araka ny vaovao navoakan'ny KCNA. Firenena maro no manay sy matahotra manoloana izao andrana izao. Isan'izany ireo firenena akaiky toa ny ao Japana sy ny ao Korea Atsimo. Efa maro ireo fitsapana nukleary nataon'ny Korea Avaratra ary anisan'izany ireo misily balistika izay manana tanjaka afaka mikendry an'i Etats-Unis. Manoloana ireo, mitady ireo fomba ampiova hevitra ny Kim Jong-un amin'ny fanamboarana fitaovam-piadiana toy izao ny filan-kevitry ny firenena mikambana sy ny filoha Amerikanina Joe Biden. Saingina teo azy izany, mitohy hatrany ny andrana totosain'izy ireo. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasiahana nanaraka izany soava tsara daholo. Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.